Narapitra tamin'ny farany herinandro teo kosa ny fampifoanana nomenareo mpanaramaso ny asa ao amin'ny tahirim-pirenena tany Antsirabe. Ny vohitra tamin'izany tsy maintsy ifehezan'ireo contrôleur ny lalàna misy mba hahatonga ny mpampiasa anara-dalàna. Ireo karazana lalàna misy eto Madagasikara, ny toetrana psikolojia, ny fahaizana manomana ny asa mialohan'ny fidinana ifotony eny anivon'ny orinasa. Isan'ny lohahevitra nanofanana ireo mpanaramaso ny asa eo anivon'ny tahirim-pirenena nandritra ny 10 andro teo Andranobe, Antsirabe. Nentina teto ny atao hoe notion de droit satria raha vao miresaka hoe contrôleur na contrôle na fanamarinana sika dia tsy maintsy mahafantatra ny lalàna tsara aloha, mahafeny lalàna tsara aloha ny olona izay anao ny asa ny mpanamarina na ny contrôleur izay vao afaka manao fanamarinana ka dia tsy maintsy natsongadina atao zany aloha amin'ny lafiny ankapobeny mba nisy ny atao hoe notion de droit nahitana andreo le hoe lalàna, ny décret, ny ordonnance, ny arrêté interministériel sy sisa izay mifandray amin'ny asan'ny CNAPS. Anisan'izany ohatra ny lalàna ny hoe loi 68023 tamin'ny 17 décembre 1968 izay nanaovana nahatonga ny retraite. Andrasana amin'ireo mpanaramaso ny asa eo anivon'ny CNAPS ny fampiarana ny teoria mba hahatonga ireo mpampiasa nefa ny latsakemboka satria ny latsam-pikemboka no mivadika fanampiana izay izarain'ny CNAPS ho an'ireo mpandray zo toy ny mpiasa, ny bevoka, ny zazalatsaky ny 120 taona, ny tradoza am-perinasa, ny marary am-perinasa, ny zokiolona misotro ronono. Tsy voasambany akory no nisy fanofanana mpanaramaso ny asa toy izao teo anivon'ny CNAPS saingy isan'ny nampiavaka tamin'ity taona ity fahafantaran'ny mpiofana ireo fivoarana eto Madagasikara. Maro ny zavatra miova ao anatin'ny fotoana fohy ary indrindra fa ho anay izay any amin'ny délégation régionale sy ny antenne dia mila mahafantatra zay fiovana texte na même mariny ataontsika hoe resaka momba ny code général des impôts reny tamin'ny fahatongavanay taty zao no nazahoanay ny code général des impôts 2015 zay zavatra hoe ahafahana manao ny concordance amin'ny resaka fitakiana cotisation inona ny zavatra miova ao anatiny. Ankoatra ny fahafantarana ireo lalàna misy dia toetra takiana ny mpanaramaso ny asa ihany koa ny psikolojia satria ny mpanaramaso ny asa dia mifandray amin'ny karazana mpampiasa samihafa rehefa manao fidinana ifotony eny anivon'ny orinasa. Misy amin'ireo mpampiasa sasany anefa tsy te handrotsaka ny latsakemboky mpiasany amin'ny CNAPS ka tia manafinafina fihetsika izay mandika tanteraka ny lalàna venona eto Madagasikara. Noho izany ny mpanaramaso ny asa dia tokony hahalala amin'ny fiteny sy fihetsiky ny olona hanovan'ny fanamarinana. Tanjona ny anefan'ny mpampiasa rehetra ny latsakemboky mpiasa mba hahafahan'ny reto farany goka ny zony. Mialoha ny hanovana fanaramaso eny anivon'ny orinasa dia ilain'ny mpanaramaso ny asa ihany koa ny fihomanana na ara-batana na ara-teknika na ara-moraly sy ara-psikolojia.